Salut à tous. Aujourd'hui, Nice te fait un partage. Fiadany tonga sondray amizao pejy Nice te fait un partage zao andray vahiny indray tsika androany raha fantatrareo nisy hira vao nivoaka voaingana vao tamin'ity volana septembre ity mitondra ny lohateny hoe ny voasoratra, hira zay tena hoe nampiray ny kristianina ary niantso koa ny kristianina andray andraikitra. De ny raiko moa zany no kasihan'ny tompo manokana ny amin'ny nanaovana an'izany hira zany ary tena isaorana ny tompo fa maro no kristianina ny ray saina samy hafa anara-piangonana nanantanteraka an'izany hira zany. Meko azy ny fitenenana ary hoainotsika zany hira zany miaraka amin'ny clipin'izany hira zany amin'ny farany ity fandarany ity miano finaritra tompoko ndao ary. Misaotra ny sandratra manokana nanasa teto amin'ny Nice te fait un partage amin'ny teny malagasy dia miaraba fiadanana ho atsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana ity. Fotoana manokana moa ahafahana mifampizara ny vaovao mahafinaritra be izay isaoran'Andriamanitra, ny fahavitan'ny hira anankiray izay mitondra ny lohateny hoe ny voasoratra. Ny lanjan'le ny voasoratra dia miainga avy amin'ny tantara anankiray izay fantatsika amin'ny Baiboly hoe Jesosy Kristy rehefa nifanehitra tamin'ny Satana nanao izay farahiriny ary tonga ny Jesosy hoe ilavilefona satria reraka izy, nitokana izy nandritra ny 40 andro sy 40 alina. De nanararoatra zany Satana hoe misy fahalemena de ny fomba nafahan'i Jesosy ny fanatrika taminy de ny fiarovana ny tenin'Andriamanitra toy hoe fa voasoratra hoe de teo anatrehan'ny teny de lavo Satana. Zany hoe endrika anankiray entina hiatrehana ady ara-panahy eo anatrehan'ny fahavalo zany le hoe ny voasoratra. Ny hevitra ao anatin'ilay izy indray de fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay natsora aminako avanisy teny ka hivavaka mitady anitavaka ala amin'ny ratsy fanaony de reny an-danitra amelany helony ary anasitrana ny tany. Voasoratra mazava zany fa hoe afaka manasitrana n'Andriamanitra raha ohatra ka miaraka mietsika ny olona izay natsona amin'ny anarana. Ao amin'ny Romanina 9:9 de mazava koa ny voasoratra hoe ny zavatra rehetra zany de miantro fatratra ny fietsehan'ireo zanak'Andriamanitra. De ny antso ao anatin'ilay hira de hoe ny zanak'Andriamanitra rehetra zany miara-tonga sainy hoe inona no tokony ialana ary inona no andraikitra tokony ho raisina mba hahatonga ny tontolo rehetrarehetra mihitsy hitsimbatika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De zay ny antony nanaovana ny hira. Ny manantanteraka ny hira de misy mpanakanto ara-pilazany tsara, misy groupe de louange, misy chorale, misy mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny zoko sy zany, misy mpitarika kristianina zato mahery mety hatratrany amin'ny 50 rehefa tena jeremana daholo ny olona rehetrarehetra mandeha anjara fa ny zava-dehibe de zao misy anjara briky zany hijoron'ny kristianina ho fanairana hoe ny zanak'Andriamanitra miara-miasa ngeika mitondra fitsombadian'ny tantara fanasitranana tena azo antoka de antso zany ilay hira hoe andeha isika hiarandray andraikitra zay tandrify misy atsika tsirairay avy naiza misy atsika eto ambonin'ny tany ary le izy tsy natao fotsiny ho an'ny teny malagasy fa ho avy ao arina amin'ny teny vahiny ihany koa satria tena fomba anankiray ametrahan'ny toeran'ny kristianina mihitsy maneran-tany na amin'ny lafiny anankiray hoe toerana mba ahafahan'ny Jesosy mihitsy manjaka any amin'ny sehatra rehetra misy azy. Miankina amin'inona? Miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny kristianina tsirairay avy. Zany hoe tsy lay fiangonana anankiray fotsiny na le sapana kristianina anankiray fotsiny fa miara-manaiky mihitsy ny kristianina hoe ny fiarahan'ny ratsambatan'ny Kristy ange no manasitrana ny tany de rehefa miara-manaiky de satria fanamasina ray ihany, tanjona ray ihany no andehanana de mora amin'Andriamanitra koa no mampiray an'ireo herin'ny fanamasina avy amin'ireo olona samihafa ireo anamora ny fahatanterahany vinan'Andriamanitra. Ka de izay ny hira ao atolotra antsika
amin'ny teny malagasy izy am'izao fotoana zao ho ary tsy hoela ihany koa ireo ohatrany avy any amin'ny faritra samihafa fa hatrany ampitan-dranomasina dia vina ny tiry ty fanairana ny kristianina rehetra andray andraikitra mba ho hita fa mpanjaka tokoa kristy amin'ny alalany voa ny asany zanak'andriamanitra rehetra tsy akanavaka ny anofinaritra ary tompoko ny voasoratra fiadanany ny voasoratra ny firene Deo sitrana raha izy zanak'andriamanitra no iaraka andray andraikitra ny voasoratra ny firenena Deo sitrana raha izy zanak'andriamanitra no iaraka andray andraikitra okizay ny fifampiandaniana akizay ny fitsitokotokona okizay ny fifampitsarana satria ihany no tanjona Jesosy Kristy efa nampiavana Jesosy Kristy efa niaritra Jesosy Kristy efa nanafatra tsy safidy fadidy ny fifankatiavana ny voasoratra ny firenena Deo sitrana raha izy zanak'andriamanitra no iaraka andray andraikitra raha inay zay ny an-danitra dia inyvavaka ianao mifony zahay tompo mamindrafo aminay tompo ampanjakao eto amin'ny firenenay ny fanahin'ny fifankatiavana hampandroso ny taninay araka ny sitraponao Andriamanitra aoka izay kristianina ho sahy anapirofo fa mpamonjy ianao anapirofo fa fitiavana ianao anapirofo fa velona ianao ka tsy amin'ny teny fa miasa no anehoana ihany izany araina finoana ka mamoa be dehibe ary maro no iaiky ny falebiazanao Kristy ô ka hibebaka sy voafolo ka ho resy lahatra tokoa anositraninao ny taninay ray eo zany ny vavakarainasa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsika rehetra manao hoe
andriamanitra izay mitondra antsika mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eto amin'izao tontolo izao isika. Halleluja! Cette vidéo t'a touché, je t'invite à partager autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à mettre un j'aime à la page Nice te fait un partage. Si t'as pas Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Nice sera très mal. Allez, salut!